fanantenany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, Zanaka ary fanahy masina. Ny soratra masina izay hotoriana nakana afatra amin'ny ity an'io ity ry havana dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko faharoa ny andininy fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo ihany no akana afatra amin'ny ity an'io ity. Ny andininy fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo ihany. Ny epistily izay nosoratan'i Jaona dia fanamafisana izay nolazainy tao amin'ny filazantsara izay nosoratany, izany hoe fampiarana ny filazantsara ny Jaona ihany, satria hita sy miverinao ny amin'ny izay voaresaka any amin'ny filazantsara dia ny hazavana sy ny aizana, ny fitiavana sy ny fankahalana, ny fiainana ao amin'ny Kristy, ary indrindra ny filazana ny amin'ny Jesosy Kristy, ny amin'ny mahaolona sy ny mahandriamanitra an Jesosy Kristy. Arak'izany ity fiangonana izay nanoratany Jaona ity, nanoratana ity epistily ity zany, dia tsy fiangonana vaovao fa fiangonana efa niorina, efa nahalala sy nahazo fampianarana, tsy tamin'ny filazantsara ny Jaona ihany fa teo ihany koa ny amin'ny epistily izay nosoratan'i Paoly, satria voalaza fa ho an'ny fiangonana maromaro izay tany Azia Minora no nanoratany Jaona an'ity epistily ity, izany hoe teo Efesosy sy ny manodidina. Fiangonana efa niorina tsara, kanefa tao anatin'izany dia nisy ny fifandirana tao anatin'ny fiangonana io, nisy ny fisaratsarana tao anatin'ny fiangonana io, ka izany indrindra no nahatonga ny Jaona hanoratra ity epistily ity. Ka andeha ho jeresika voalohany amin'ny hoe eo am-piandrasana ny Tompo, mandra-pahatonga ny Tompo dia mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra. Araka ny andininy fahavalo amby roapolo manao hoe, ary ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviana. Ny hoe tomoera dia avy amin'ny matoanteny mitoetra, ary eto amin'ity soratra masina ity izy dia midika hoe mijanona, miorina, maharitra amin'ny fiandrasana ao amin'ny Kristy, mitoetra maharitra ao amin'ny Kristy, monina maharitra ao amin'ny Kristy, mijanona maharitra ao amin'ny Kristy. Tsy hoe anio ihany zany fa mandra-pahatonga ny Kristy, mandra-piaviany Jesosy Kristy hitsara ny velona sy ny maty. Inona ary ny zava-niseho tao amin'ity fiangonana ity? Voalaza eny amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo, tsy ao anatin'ity perikopa ity, fa nisy ireo antikristy, arak'izany anarany izany dia izay manohitra ny Kristy no antsoina hoe antikristy. Ireo dia niala avy tao anatin'ny fiangonana, izany hoe olona tao anatin'ny fiangonana no niala ka nijoro ho mpanohitra an Jesosy Kristy. Nilaza izy ireo fa tsy tena tonga nofo Jesosy Kristy. Tao anatin'izany dia nisy ny fampianaran-diso, nisy ny fisaratsarana, ka izany nahatonga ny Jaona nanatra ampahireto kristianina ireto fa mitoera mandrakariva ao amin'ny Kristy. Fa rehefa mitoetra dia inona ny vokany? Raha ho avy ny Tompo, voalaza eo amin'io andininy fahavalo amby roapolo io, dia voalohany mba tsy hatahotra, fa ny faharoa mba tsy homenatra. Raha ho avy ny Tompo dia manana fahasahiana hiatrika izany fiavian'ny Tompo izany reto kristianina ireto, fa indrindra ihany koa mba tsy homenatra ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izany ny fiandrasana ny Tompo dia mila fahatokina tanteraka, miandry ao anatin'ny fahatokina an'Andriamanitra tanteraka. Fa hoy ny soratra masina ny amin'ny Matio toko 4:20 ny andininy 7:20 manao hoe, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amin'izao fiainana ankehitriny izao ry havana, ry fiangonana, ry sampanapana zavastily, dia betsaka ny fampianaran-diso izay miseho eto sy eroa
betsaka ireo olona izay mampianadiso milaza ny amin'izay momba ny Kristy, ny fahalalany momba ny Jesosy Kristy. Misy ny voasarika, misy ny voataona, ka ao anatin'izany Jaona dia mampirisika, mampahery ny fiangonana mba hitoetra tsara ao amin'ny Kristy mandra-pahatonga ny fiavian'ny Tompo. Matomatsy ny olona ry havana matahotra hiatrika ny fiavian'i Jesosy Kristy dia voalohany tsy ny homana izy izay. Matoa ny olona matahotra hiatrika ny fahafatesana dia mbola misy fisalasalana ao anatin'ny olona. Rehefa maty dia ho aiza? Ho any amin'ny fiainana mandrakizay sa ho any amin'ny afobe? Ka izany no ampirisian'ny Jaona eto. Rehefa mitoetra ao amin'ny Kristy dia samy joro, samy atrika ny fiavian'ny Tompo. Dia tahaka izany ihany koa, rehefa mitoetra maharitra ao amin'ny Kristy dia tsy homenatra raha ho avy ny fitsarana. Ny zava-mitranga ry havana rehefa any amin'ny fampianarana any, any anivon'ny fanabeazana any ny ankizy rehefa anontaniana ka tsy manan-kavaly izy ny amin'izay fanontaniana petraka dia matahotra izy, menatra izy. Dia tahaka izany ihany koa reto kristianina ireto, rehefa tsy ny homana, tsy nitoetra tsara tao amin'ny Tompo dia raha ho avy ny Tompo dia tsy ary menatra, fa indrindra atahotra ny amin'izany. Izay ry havana no fizarana voalohany eo am-piandrasana ny Tompo dia mila mitoetra tsara mba hanana fahasahiana, fa indrindra ihany koa mba tsy atahotra sy tsy homenatra. Ny fizarana faharoa dia izao: eo am-piandrasana ny Tompo, ao anatin'ny fiandrasana ny Tompo dia mila manao ny marina mandrakariva. Araka ny 9:20 manao hoe: raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Inona indray ara-ny zava-misy rehefa niaina tao anatin'ny fiangonana io reto kristianina ireto dia ankoatran'ny fijoroan'ny antikristy dia nisy ihany koa ny fampianarana izay nisy eo, ny fampianaran-diso, ny fampianarana sandoka tao anatin'ny fiangonana. Dia milaza fa hoe nisy ny vondron'olona niaina tao anatin'ny gnostisisme. Ireo gnostisisme ireo izay manambara fa ny fahalalana no miantoka ny famonjena ny olona. Izany hoe rehefa manam-pahalalana ny olona anankiray dia lazain'izy ireo fa tsy misy izany fahotana izany. Ka izany no niteraka fisaratsarana tao anatin'ny fiangonana, izany no niteraka fizarazarana tao anatin'ny fiangonana. Manambara izy ireo fa rehefa manam-pahalalana betsaka ny olona dia foana ny fahotana. Rehefa mahafantatra an'Andriamanitra ny olona dia foana ny fahotana. Ka izany no nampirisian'ny Paoly ireto fiangonana ireto fa mila manao ny marina mandrakariva, satria ambarany io 9:20 io fa izay manao ny marina, ny fanaovana ny marina no mahazanak'Andriamanitra. Ny zavatra nisy, ny zavatra niainan'ny fiarahamonina ry havana tamin'izany vanim-potoana izany dia izao: mifandray ny ray, ny zanaka ary ny asa. Raha vao miresaka sika tao anatin'ny Baiboly ny fiarahamonina nisy tamin'izany dia misy fifandraisany, mifamatotra ny ray, ny zanaka ary ny asa. Satria raha tadiditsika tsara dia ny fizarana asa teo amin'ny zanak'Israely dia ny vondrom-piarahamonina no nanendrena ny asa. Ny taranak'i Levy no notendrena hanao ny asan'ny mpisorona. Fa ny asa ihany koa tamin'izany vanim-potoana izany dia ampitaina avy amin'ny ray mankato amin'ny zanaka. Izany hoe ny asan'ny ray no tombiasan'ny zanaka. Ka ny zanaka izany rehefa manao ny asan'ny rainy dia tena fanomezam-boninahitra tanteraka ilay rainy. Fa ny ainana tao anatin'izany ihany koa dia ny zanaka dia mandova ny asa izay nataon'ny rainy. Ary hitantsika ao anatin'izany ny
fahasahiny marika ny laza fa i Jesoa dia mpandrafitra. Rehefa mijery ny marika toko fahenina ny 9:7 isika dia milaza mihitsy marika ny manondra an' Jesoa hoe tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria va ity lehilahy ity. Tantara mitoy ihany io ihany any amin'ny Matio indray dia miteny hoe tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra. Izany hoe i Josefa fantatsika tsara fa nandrafitra, fa i Jesoa ihany koa noho izay fiarahamonina izay dia nanantanteraka izany asa izany. Ka ao anatin'izany ry havana no asainy Jaona milaza fa izay manao ny marina no zanak'Andriamanitra. Satria fantatsika tsara fa i Jesoa Kristy no nilaza fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny marina, amin'ny alalan'ny fanaovantsika fanatanterahitsika, fampiainatsika ny fahamarinana no mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany ihany koa ry havana dia hita taratra maingy amin'ny soratra masina iny amin'ny hoe fanavahana izay tena zanak'Andriamanitra marina. Fa nahoana moa ny hoe miavaka ny zanak'Andriamanitra sy ny tsy zanak'Andriamanitra. Dia ambaran'ny Jaona ihany ry havana toko 9 any amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 9:4 dia misy an'izao teny izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesoa: ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona, tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ao anatin'izany ry havana dia manao fampitahany Jaona ny fahamarinana sy ny lainga. Raha milaza izy izay zanak'Andriamanitra dia manao ny marina, izay zanak'Andriamanitra dia miaina ny fahamarinana. Fa izay tsy miaina ny fahamarinana kosa zany dia zanak'izy zanak' devoly. Ry fiangonana, ry sampanapana zavastily. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka ny olona izay mitonona ho kristianina. Ary i Madagasikara izay firenena mamitsika dia ambara fa mbola ao anatin'ny firenena kristianina. Maro ny olona izay mbola kristianina. Maro ihany koa ny olona izay mitonona ny tenany hoe za zanak'Andriamanitra. Saingy izao ry havana, moa ave ny asa izay ataony, moa ave ny fiainana andavanandro dia mifanaraka amin'izay hoe zanak'Andriamanitra izany. Raha manambary zao netiny amin'ny hoe manao ny marina dia tsy ilay hoe mandainga fotsiny no tsy azo atao, fa eo ihany ilay fiainana ny rariny ihany koa, fa mpanjakana ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina. Fantatsika tsara ny zava-misy amin'izao iainantsika izao. Moa ave tena miseho izany fahamarinana izany, moa ave tena iainantsika izany fahamarinana izany, moa ave tena manjaka ny rariny eny anivon'ny fiarahamonina. Fatadio ry havana fa ny tena zanak'Andriamanitra, ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra dia izay mampanjaka ny fahamarinana, izay miaina ny fahamarinana, izay manao ny marina mandrakariva. Ao anatin'izany dia mampahery ny fiangonana, mampirisika ny fiangonana, satria aty anatin'ny fiangonana no voalohany tokony hanjakany izany fahamarinana izany. Aty anatin'ny fiangonana no tokony hiainana sy ampisehoana izany mahazanak'Andriamanitra izany. Satria ny kristianina dia antsoina ihany koa hoe zanak'Andriamanitra. Fa raha ny mifanohitra amin'izany ny zava-misy, raha ny lainga, ny famitahana, ny fizarazarana, ny tsirariny no miseho eto amin'ny fiainantsika dia tadio fa
tsy zanak'Andriamanitra isika fa zanaky ny devoly. Raha fitinina izay voalaza ry havana dia izao: ho avy ny tompo, ho avy ny fiavian'ny tompo, ka aoka isika hitoetra tsara ho aminy, mba hanana fahasahiana isika raha ho avy izany, fa indrindra ihany koa mba tsy homenatra isika ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ho avy ny tompo ka manaova ny marina manjakarivo, ampanjaka ao ny fahamarinana, fa izany no mampiavaka atsika, izany no ahafantarana sy maneho fa zanak'Andriamanitra isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, isika kosa dia hantanteraka izay rehetra tokony ataontsika manoloana ny fiavian'ny tompo. Amen.